aravato classé topivavy de zone de convergence intertropicale na ZCIT no mamaritra ny toetry ny andro amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny mandrisy herinandro ity fa malefaka ary tsy maro toerana kosa ny alzay ny amin'ny fatrasisa noho izany mandrisy herinandro ity dia sitraka orana avokoa ny tapany avaratry ny nositsika izany hoe ny fatra Boeny, Betsiboka, Sofia, Analanjoroa, Alaotra ary Diana. Mafimafy kosa ny fitsokan-drivotra ny aty amin'ny tendrony avaratry Madagasikara sy ny amin'ny morontsiraka atsimo andrefa ny nosiny mahery ny ranomasina ny amin'ny morontsiraka atsimo sy ny morontsiraka atsinanana ka mila mitandrina noho izany mpampiasa ranomasina amin'ireo fatra ireo dia tsara ihany koa ny manamarika fa miverina indray ny rotsakora ny aty amin'ny fatry ny avoatany manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. DGCR no ela fa indro tolotra anao manaraka izao ny vina ny toetry ny andro ho amin'ny rapitso ho amin'ny maraina dia saika andrahona na ifandimy ny rahona sy ny masoandro saika manerana ny Madagasikara fa mety arahana orana malefaka kosa izany any Sofia, Boeny, Betsiboka tahaka izay koa ny Alaotra, Analanjoroa ary Toamasina ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia anoram-baratra avokoa ny amin'ny fatra avaratry Madagasikara iny araka ny efa voalaza teny am-piandohany izany hoe any Diana, Sofia, Sava, Boeny sy Betsiboka alefadefaka kosa ny orana any Vatovavy Fitovinany sy ny faritany Toamasina Ray Manontolo aka endrika tandrivindraona izany any Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro ifandimy ny rahona sy masoandro amin'ny fatrasisa. Mahakasika ny maripana indray dia somary misy vidina no amin'ny rapitso ny aty amin'ny fatry ny avoatany manome 13 hatramin'ny 17 degré celsius izany ny eny amin'ny morontsiraka kosa dia 12 hatramin'ny 17 degré celsius eo amin'ny rapitso tolakandro ny maripana mafana indrindra dia 13 degré ny faritamin'ny Mahajanga sy ny manodidina azy iny dia ifandimy ary ny rahona sy ny masoandro amin'ny rapitso raha evoaka ivelan'ny Madagasikara ianao any Paris, Milan, Nairobi sy Bangkok ny fatry Johannesburg any no hitsitraka orana malefaka ho an'ireo nosy manodidina ny Madagasikara ifandimy rahona sy masoandro Maurice, Seychelles sy La Réunion any Comores no ahitana orana tandrivindraona. Dia izay ny meteo atsika amin'ity alin'ny 24 Desambra 2024 ity mametraka ny mandra-peona amin'ny rapitso indray veloma tokoa.